Eny ianao rery tokoa Jesosy no filazantsaranay satria famonjena sy fenana ho anay ary antoky ny fahasoavana rehetra ho anay mandrakizay. Sotronao zay namezinao anay ity andro voalohan'ny volana Novambra ity izay natoka ny fiangonana Luteranina eran-tany ho fetin'izany filazantsarany famonjenao izany, izay maneho ny herin'ny filazantsaranao ny fiposahan'ny fahazavany ho an'ny firenena rehetra ary ho an'ny izay rehetra mino anao. Dia misaotra noho ny teny ny filazantsaranao izay omenao anay mandrakariva indrindra amin'ity anio ity. Dia tahio ny filazantsaranao Jesosy mba hivelomanay sy hiainanay tokoa ary mba hanoranay tena ho vavolombelona ka hitorianay azy, hizaranay azy amin'ny jotom-po, amin'ny mpitiavana, amin'ny firenena rehetra, amin'ny olona rehetra, manomboka amin'ny ankonanay, amin'ny fotoana rehetra. Dia ianao fanamasina no ampahery mandrakariva amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy angatahana izany sotra Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana amintsika amin'izao fetin'ny filazantsara izao ry havana, dia ny filazantsara araka ny lioka toko 20. Filazantsara araka ny lioka toko 20 andininy 730 ka hatramin'ny 400. Lioka toko 20 andininy 730 ka hatramin'ny 400. Dia toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo ampidinana amin'ny tendrombohitra Oliva, dia nifaly avokoa ny mpianatra maro be ka nidera n'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay fahitany, ka nanao hoe: isaorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova, fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe: mpampianatra ô, raharao ny mpianatra ao. Fa Jesosy namalaka nanao hoe: lazaiko aminareo marina fa raha manginy ireo dia ny vato no iantsoantso. Ray masino manamasiana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehefa fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Voalohany indrindra dia misaotra n'Andriamanitra lehibe sika noho ny nanomeziny antsika tamin'ny fahasoavany ity androany ity izay natokana ho fetin'ny filazantsara. Ary dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tratra izao fetin'ny filazantsara izao. Natokan'ny fiangonana Luteranina eran-tany ho fetin'ny filazantsara ity voalohan'ny volana Novambra ity, isan-taona zany, mba ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra noho ny fandresen'ny filazantsara sy ny fiposahan'ny fahazavany indray ao amin'ny fiangonana sy amin'ny fiainan'ny mino vokatry ny reformasiona notarian'ny Lutera sy notanterahana teo ambany fitarehan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fanahy masina, ary indrindra koa tamin'ny alalan'ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra
izay fiasam-pahasoavan'ny fanahy masina. Tamin'ny andron'ny Lutera sy ny andritra ny taona maro talohany mantsy izay efa tantaraina amintsika isa-taona dia nampanginina sy nogadrana mihitsy ny ten'Andriamanitra na ny soratra masina na ny filazantsara, satria tsy navela hamaky tenin'Andriamanitra ny kristianina, sady ny baiboly raha teo tsy azo nadika tamin'ny fitemperenana hainy vahoaka fa tsy maintsy tamin'ny teny latina sy grika ihany. Ny hebreo raha teo moa ho an'ny testamenta taloha ka tsy azo novana izany, dia izay nianatra manokana momba n'ireo fiteny ireo ihany zany no afaka namaky sy nandinika soratra masina. Ary tany amin'ny toeram-pitokanana sasany azy na sakizy menakavy tamin'ny couvent na tany monastera dia nofatorana rojo vy teo ampilipitra ny chapelle mihitsy ny baiboly, tsy azo sokafana fa nangalana alalana manokana tamin'ny curé na tamin'izay tompondraikitra ara-pivavahana tao vao azo nosokafana. Noho izany dia tsy nahalala tenin'Andriamanitra afa-tsy izay sompitsompony navoaka ny vava mipiretra tamin'ny toroteny sy fampianarana ihany ny kristianina. Tena sompitsompony tokoa. Mandrakariva nefa dia tsy tenin'Andriamanitra marina sy madiodio na tsy filazantsara madio no nivoaka sy nibahana tamin'izany toroteny sy fampianarana izany, fa fampianaran'olombelona voabaiko avy tamin'ny papa izay tena fampianaran-diso tanteraka, satria tsy hita na aiza ao amin'ny soratra masina. Ary dia voambaka ny olona tsy nahay soratra masina tamin'izany fotoana izany fa nihinana ambolony. Ohatra amin'izany ny amin'ny afo fandiovana izay farentsika ombenombeny, ary mbola ampianarin'ny katolika sy ainany hatramin'izao ny amin'ny afo fandiovana. Tsy misy an'izany amin'ny soratra masina na dia tendron-tsoratra ray azy. Ny filazana amin'ny Maria ho virjiny mandrakizay sy niakatra velona any an-danitra, ary koa ny fanandratana azy ho renin'Andriamanitra, mpanelanelana ny olona amin'Andriamanitra, sady angataham-pitahina toy ny fanao amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Dia aiza Jesosy sy ny famonjeny sy ny fahasoavana raha i Maria no mpanelanelana ny olona amin'Andriamanitra. Ny fananganana olo-masina izay asandratra ho mpiaro ny fiangonana Jesosy io. Olo-masina no atsangana ho mpiaro azy, fa Jesosy tsy hita voaka amin'izany. Ary dia angataham-pitahina ihany koa ireny olona masina ireny, satria lazaina fa manana ambim-pahasoavana tsy laniny tamin'ny fahavelomany ka azony zaraina amin'izay kristianina mangataka azy izany. Dia ao koa ny fanamasinana sy fanajana sy ny anjavatra avy tamin'olo-masina ilay ataon'zareo hoe relika, toy ny hoe pitodronono tamin'ny ampinonoan'ny Marian'i Jesosy hono, singam-bolom-bavan'i Jesosy hono, voamason'ny Petera hono, sompon-kazo ny hazo fijalian'i Jesosy hono, etsetra. Dia ireny moa zao ry Terezy kelin'i Jesosy apahatôlam-balony relika zany, nentina ny tety an'izao tontolo izao. Dia lazaina fa azo ampitahina sy fahasoavana ny fitehirizana na fiakofana amin'izany relika izany. Ny fanindraindrana, ny fahamendrehana sy ny asa tsara izay lazaina fa azoana fahasoavam-pamonjena
manampy izay vitan' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ka 4% zany a famonjena vitan' Jesosy dia 4% famonjena tokony ho azo avy amin'ny famendrehana sy ny asa tsara. Fa rehefa tsy raisina zato isan-jato ny famonjen'i Jesosy sy ny fahasoavany a dia tsy misy fiainana mandrakizay ho an'izay mino zavakafa na manampy zavakafa ankoatran'izany. Dia ao koa ny fivarotana famelan-keloka ilay natao hoe indulgence, ka raha vao nirotsaka tao anaty vatandraki tety gelina ilay nitendren'ny papa ho mpanao izany fivarotana izany ny vola vidin'ny famelan-keloka misy nysonian'ny papa, dia nolazaina fa voavela ny eloko ilay nandrotsaka, ary na dia ny eloka mbola vao hataony aza dia efa voavela sahady, sady nomena rosia famelan-keloko izy, ary dia voavela hatramin'ny heloky ny razany sy ny havany any amin'ny afandiovana. Soratra masina inona no misy an'izany? Ny nokenena tamin'izany fivarotana famelan-keloko izany moa dia ny azoana vola be mihoampampana hamitana ilay fiangonana lehibe ho an'ny masin-dahy Pierre na ilay natao hoe Basilique de Saint-Pierre tany Rome, izay ao Vatican misy ny fanjakan'ny papa sady fibe fiangonana katolika eran-tany amin'izao. Io fivarotana famelan-keloko io no nampitobaka ny alahelo sy ny fahatezeran'ny Dr Martin Luther, izay pretra nitondra fiangonana sady mpampianatra teolojia tany Wittenberg, Allemagne. Koa ho fanoerana izany zava-doza tafahoatra sy fitaka ara-panahy mahatsiraviny dia nanoratra tezy nisy lohahevitra 550 Luther. Hitantsika mipetaka amin'ny varavaranao ny io tezin'ny Luther io, reo lohateny 550 reo voadika amin'ny teny malagasy, ka isika zany angatahana mba hanompo maso rehefa amin'rava na amin'izay fotoana azontsika manao zany. Dia napetaka Luther tao varavaran'ny fiangonan'ny Wittenberg izay nitandremany tamin'ny 30 oktobra 1759 izany tezy zany, mba ho azon'ny olona rehetra vakina sy nataony tamin'ny teny Allemand, ary koa mba ho famerenana ny fiainan'ny fiangonana sy ny kristianina iorina marina amin'ny soratra masina ireriany, sola scriptura, sy amin'ny fahasoavana ireriany, sola gracia, ary amin'ny finoana ireriany, sola fidei. Ireo tezin'ny Luther reo izay niteraka ny reformation zany no nataon'ny tompo fiasana na hery vaika ho fanavaozana ny fivavahana kristianina, ny fiainan'ny fiangonana tamin'ny fotoanan'ny Luther, sady napetraky ny tompo koa filamatra sy arofanina na balizy herovana ny fiangonana tsy hiverina intsony amin'ny fahadisoana ny tany sanasationany teo, na koa ho tafalatsaka amin'ny fampianarany diso hafa zay tsy mitsahatra afafin'ny hevim-petsin'ny devoly hatramin'izao. Nampalahelo nefa fa nanohitra hatramin'ny farany an'izany fanitsiana sy fanavaozam-pivavahana araka ny soratra masina marina nataon'ny Luther zany ny papa sy ny mpiara-miasa taminy. Ny nataon'izy ireo aza dia niezaka nampangina any Luther sy ny filazany tsara izay nijoroany vavolombelona tamin'ny alalan'ny fanenjehana sy ny fifofoana ny aina tamin'ny fomba maro samihafa, saingy tsy niembotra hatramin'ny farany Luther, ka nilaza mazava sy mahitsy ho retany ren-danitra izy, satria nosakana ny namany tsy
hiady amin'ny papa sy ny hery fiangonana katolika dia hoy izy hoe na maro tahaka ny kapila ny tafitrano Worms aza ny devoly ta hanampim-bava ahy dia tsy angina aho, tsy maintsy mijoro vavolombelony filazantsara madio sy mariny Jesosy Kristy. Dia ho fahatsirovana izany fijoroan'ny Lotera tamin'ny fahadiovan'ny filazantsara izany, tao reny nametrahany ny teziny teo amin'ny varavaram-piangonana sady fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra raha teo araka ny efa voalaza teo no antony nanokanantsika Loterana eran-tany ity voalohan'ny Novambra ity ho fetin'ny filazantsara. Tsy hoe izay vao nisy ny filazantsara, tsy hoe izay vao teraka ny filazantsara, fa noho ireo lohevitra dia misy folony teziny Lotera ireo sy noho ny navokatry ny réformation antaren'ny Lotera izay nanavao ny fiangonana sy ny fivavahana dia niposaka indray ny fahazavana filazantsara sy ny herin'ny Jesosy ao amin'ny fiangonana sy ao am-poniny miny. Zany hoe miverina amin'ny laony ho tahaka ny tamin'ny andro apôstôlika ny fiangonana miorina marina filazantsara ary koa ny fitoriana marina sy madio zany filazantsara tsy misy kilema izany. Dia zay ny mafety filazantsara ny androany riavana. Dia zay koa no ela fa raha mitodika amin'ny teksta eto isika dia ny teny fariseho tamin'i Jesosy hoe ampangino ny mpianatrao sy ny valiteny Jesosy hoe raha manginondrao dia ny vato no iantsoantso. Zay misongadina ho antsika amin'ity anio ity. Ampangino ny mpianatrao, raha manginondrao vato no iantsoantso. Ny vahoaka jiosy ny antsoantso tamin'ny mpifaliana, fisaorana sy fankalazana an Jehovahandriamanitra noho ny asa lehibe nataon Jesosy teo aminy sy noho Jesosy no hobiany zareo ho mpanjaka avy tamin'i Jehova, mitondra famonjena sy fiadanana, mitondra fanafana, zany mitondra filazantsara ny fiainana. Zany no nasain'ny fariseho nampanginy Jesosy. Hevitry ny devoly tonga tao amin'ny fariseho anerena Jesosy hampangina filazantsarany izay antoky ny famonjena sy fiadanana ho an'ny olombelona zany ka tsy azony Jesosy ny ekena velively. Zany no antony namaleny Jesosy an'ny fariseho zay nitondra zany hevitry ny devoly zany taminy hoe raha manginondrao dia ny vato no hiantsoantso. Ny hevitry zany dia zao tsy azo niza na iza ary na oviana na oviana sy na aiza sakanana sy ampanginina fitoriana ny filazantsara ny famonjen'i Jesosy sy ny fahasoavany satria fiainana izany. Zany no vahaolo natokana, vahaolam-pahasoavana tokana omen'Andriamanitra antsika ho vokatry ny nahafoziny ny zanany ho tonga nofo nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Rehefa tsy nampangina ny vahoaka ny hoby azy sy ny filazantsara ny Jesosy dia izy tenany no nampanginy ny mpitondra fivavahana jiosy na nampanginy ny devoly tamin'ny alalan'ny mpitondra fivavahana jiosy izay nampijaly azy sy namono azy tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny tanany Jentilisy Romanina hoy Paoly apôstôly. Kanjo dia ny vato tokoa, ny vato no ny antsoantso satria ny poka no ny herin'ny fitiavan'i Jesosy atsika sy ny herin'ny mahafiainana azy, ny vato be na ny dina ny fahasananandevenana azy ka tsy voatana tao izy fa nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika mino azy. Ny tenin'ny vato
mipoka dia tsanona tamin'ny maty niala tao pasana Jesosy. Nanomboka hatreo dia nanakoako tsy hainy tohaina tamin'ny alalan'ireo iraka sy vavolombelona maro mifandimby, nanomboka tamin'ny apôstôly sy vavolombelona tanatin'ny taonjato ny fandimby, mpitoro filazany tsara ny fandimby, ny filazany tsara ny Jesosy, ka dia efa mahatratra ny atsasa-manilan'ny olombelona rehetra izy amin'izao, ary efa akaiky hipaka hatrany amin'ny farany tany. Araka ny afara Jesosy hoe mitoroy amin'ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Mandeha ianareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisazo amina ranodray zanaka ary fanahy masina. Hahazo hery ianareo amin'ny ahatongavany fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko hatreto Jodea sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ary koa tsy maintsy toriana hatrany amin'ny farany tany ity filazany tsara ity vao tonga ny farany. Raha mandinga isika dia mandroso tokoa ny fitoriana filazany tsara hatramin'izao androntsika izao, indrindra taorian'ny réformationna notaorian'ny Lotera, ka dia tonga fialofa-pamonjena ho an'ny firenena maro izy tahaka an'ilay voatsinapy ny tombo tonga azo lehibe koa ny filazany tsara teo ka nanjary fialofan'ny voromanidina. Toy ny nampangina ny devoly tamin'ny alalan'ny fiangonana katolika romanina any Lotera tamin'ny fandrahoana sy fanenjehana fifofona ny aina anefa dia mbola misy koa zany ezaky ny devoly hampangina ny filazany tsara izany hatramin'izao. Ary fomba maro samihafa nanaovan'izany dia ohatra amin'izany ireto tanysaina reto, ny fampitomboan'ny devoly ny heriny fahotana manjaka sy ny heriny adamela manjaka ao anatin'ny mino, ka dia ny mino ihany no manapotika mandrava manohitra ny filazany tsaran'i Jesosy. Ny mino ihany no mampangina ny filazany tsaran'i Jesosy. Dia ao koa ny fampitomboan'ny devoly ny heriny fomban-drazana sy ny fomba rehetra tsy araky ny filazany tsara eto amin'ity tantsika ity, ka dia asainy mety tsara velatsy amin'izany ny mino sy ny mpitoro filazany tsara hanao bolokolamo amboatseva ka maminy atsy fineroa samy miaina amin'ny filazany tsara tokoa fa samy fikitra amin'ny razany amin'ny fomba ny devoly samihafa amin'ireo finoana isan-karazany makany hoe kalan'oro dadarabe sy ny sisa ny sisa, dia manjary miteraka fiatsaram-belatsy malohana filazany tsara ny Jesosy zay tokony ho raisina zato isan-jato, ekena zato isan-jato, iaina zato isan-jato, toriana zato isan-jato zany. Asan'ny devoly zany. Ao koa ny ideolojia politika samihafa zay mampifandrafy mpiray firenena, mpiaramonina hatrany amin'ny mpiray tokantrano, foto-kevitra politika mampisara-baza dia mikorotana fiarahamonina. Ny filazany tsara nefa filazany tsara ny fihavana, dia hampanginana filazany tsara tsy hanohitohina ny tombotsoa politika. Ao ny fanatontoloana sy ny teknôlôjia zay miroborobo faritra amin'izao fotoana izao, ary mahasarika olona maro mba tsy ilazako hoe ny tanora hatramin'ny zaza madinika, hatramin'ny ankizy madinika afaka misikotra fahavetavetana anatin'ny teknôlôjia.
ary mampiatra izany amin'ny fiainana eny rehetra eny tsy misy fady tsisy henatra dia manapotika ny sitoaviny maha olombelona aloha dia ny fiainana tokony ara-pilazany tsara raha teo dia vokatra izany teraka ny fahalainana mivavaka ny fihafahafana amin'i Jesosy satria manelingelina amin'ny fahafahana Jesosy mahabe problema Jesosy mahabe contrainte Jesosy be zizo Jesosy dia ao ny fomba fitoriana filazany tsara tsy araka ny sitrapon'i Jesosy ao ny mitory ny tena ny mitory ny vonahiny mitory ny lazany mitory ny tombontsoa ho azy na olom-boafidy io na kristianina tsotra ao ny mitory filazany tsara andravana ny fiainam-piangonana amin'ny fanaovana heviteny hikendrena olona anamboarana toerana ao amin'ny fiangonana anjakazakana mampangina ny filazany tsara marina zany dia raha teo ny ady lahy-mpiangonana zay tafahoatra any ave any ambonin'ny tafotrano sasany ka manakoako eran'izao tontolo izao rehefa zany no mitritra ny lava ao amin'ny fiangonana dia mangina ny filazany tsara fa kristianina mifampivandravandra mandrakariva fa namana totondry eo am-posy am-panahy isan'andro mangina ny filazany tsara asany devoly zany ry havana mpitondra fivavahana tsy mahatoky itory filazany tsara rehefa mijangajanga mitrotro toka fokasidriara minaparaky kamo misy pastora mampiady akola no hainy tena marina zany manao bizina ao fiangonana amin'ny volam-piangonana etsetra zany no endrika sy fomba maro entiny devoly mampangina ny filazany tsara dia mbola miteny izy amin'i Jesosy any Jesosy ampangino ny fiangonanao ampangino filazany tsaranao fa tsy manaiky Jesosy hatramin'izao tsy manaiky Jesosy hatramin'izao mbola mampijoro antsika izy na inona toetra antsika fomba antsika mampijoro antsika Jesosy vavolombelony filazany tsara ompitoro filazany tsarany ampanakoako hatrany an-danitra hatrany amin'ny farany tany filazany tsara ka tsy angino ny filazany tsara io dia mbola miteny amin'ny devoly Jesosy hoe raha mangina ny kristianina ka tsy hitory filazany tsarako intsony raha lany daholo ny kristianina madio fo tsy afaka hitory filazany tsarako intsony fa ny ratsy fo maloto fo moa dia efa ny raha teo dia ny vato no fiantsoato zany hoe na ho lany aiza ny kristianina tsy hisy adio fo amin'ny filazany tsara intsony Jesosy tsy afaka manangana ny vato mbola hitory ny filazany tsara ny himpakatra any farany tany Jesosy ny teny tamin'ny jiosy maditra mirere miavonavina indray andro hoe nareo mihevitra fa zanaky Abrahama ka tsy baty manota fa izao Andriamanitra mahay manangana zanaka ho azy na zanaka ho an'ny Abrahama amin'ny lalan'ny vato ka raha tahaterahan'Andriamanitra tokoa moa zany dia ho aiza ianareo ny mbo fidy miavonavina ireto dia tahaka izany koa ry havana Jesosy tsy resadresam-po nataony hoe raha mangindreo ny vato no iantsoato fa mahay manangana vavolombelona manangana mpitoro filazany tsara amin'ny alalany vato tokoa izy ary ny teny hoe tsy izy zava-mahagaga zay tsy hainy raha Andriamanitra atao ary Andriamanitra izy ka raha tsy hijoro
iaina marina ny filazany tsara ny famonjeny sy ny fahasoavantsika raha tsy hijoro ho vavolombelo filazany tsara marina sy hitory izany amin'ireo tsika minoko miakonatsika hitory amin'ireo zanaka maditra reo vady maditra havana maditra tsy manaiky an Jesosy raha tsy manaiky hitory an'izany filazany tsara amin'izany itsika dia hanangana vady tokoa Jesosy sady ho vavolombelona hiapangatsika no anatanteraka hamita ny fitorian'ny filazany tsara dia ho aizitsika olom-bofidiny hatreo mibatisa nanamafy ny fanekena tamin'ny confirmationa tahaka izao ataonareo tanora zao androany zao ho aizitsika tsy maintsy hifanatrika aminy dia ny vato sy ny vovoka ny diaviny tombotsika amin'ny maha kristianina mpitoro filazany tsarantsika nefa tsy nanaovantsika izany no hitsangana hiapangatsika sambatra sy ariavana manana ny filazany tsara sy mbola manana fahalalana sy fahafana hiaina sy hitory azy marina fa eto amin'izao tontolo izao misy fanjakana miezaka manapodika ny filazany tsara ny Jesosy misy saka manakatona fiangonana tena fanjakana zay beslamo dia ao mitsara vela fanjakana mitsara vela itsy ka tsy manakatona vatana tsy misakana vatana fa manelingelina amin'ny fomba maro samihafa maharoatra ny toe-javatra na okazion samihafa anafoanana nanakatona fiangonana sy andravana zavatra maro samihafa mahakasika filazany tsara soranto fahita amintsika azo toa hoe mbola malalaka ihany ny fiainana amin'ny filazany tsara sy fitorian'ny filazany tsara manana fahafahana ihany tsika dia sambatra sika ka aoka mba samy hay anararoatra iaina marina amin'izany filazany tsara zany hanadiovan'ny Jesosy amin'ny lalan'ny fanamasina ny fiainatsika ny fotsika ho tena zanak'Andriamanitra mitoetra amin'ny famasinana amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra amin'ny famarinana amin'ny rariny sy ny hitsiny mba hampisy fiadanana ho amin'ny fiainatsika ankonatsika ho an'ny firenetsika eto dia milaza kely tsy tsiaritra hoe fihavana tohiry eto Madagasikara amin'izao fa zao tsy misy fihavana pisy fiadanana ratsy amin'ny lalan'ny filazany tsara Jesosy rery any tsy misy raha mbola hevitr'olombelona ideolojian'olombelona no ety nanam'izany fihavanana zany Madagasikara tsy mino aho za falitra satria maro ny kristianina tafiditra aminatin'ny CFM taoko mahitsy be ny teny hoentsika mbavaka zany dia engane mba hijoro vavolombelona filazany tsara Jesosy tokoa ireo mambara kristianina anatin'ny fampihavana ny malagasy ireo ka ny filazany tsara ny Jesosy tokoa no ho fiasana mahery vaika ampelantanany fanamasina anatelan'izany filazany tsara zany fa tsy roitiny akany amin'ny fampihavana silamo satria misy silamo tsy ratsy zany fa samanany azy tsy roitiny akany amin'ny fampihavana ny razana satria misy olon-drazana ao dia mba tsy hoe ho resy foana tsy kristianina rehefa misy zavatra tao amin'ny firenena fa tsy natao olohan'ny firenena olohany fa tsy rambony engane ka mba tsy ho fety mandalo fotsiny zany ny fety filazany tsara fa mba ho fety mpiainana mandra-pahafatsika ho fety mpasoavana ary ho fety mpitoriana alorantsika tena ampandretena ampandavatena ampitiavana ny tompo sy ny olona rehetra voninahitra Andriamanitra ry zanaka ary fanamasina rehetra amin'ny taloko mandrakizay amen raiso ny fitahiana fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray firaisa fanamasina ho anareo hatramin'izao ko mandrakizay amen